Satridezimi nuna panaten fatuluni sumen anoni fandesena paresino yatsuna ano panaradia si piara dalanamini se sua tuputia satridezimi nuna panaten fatuluni sumen anoni fandesena Sinuanara gaisaluranau Ripino na jamanitra riulumbauvau Si andevono titsu vauluna madio Tena paresianao kami farianiu Adesso tena tia mula mapanatena Anao atrany mba azo fandesena fa tena milanao mizoro tsy mirona miory pakatsa raha manana finona Adesianao ratumma haritra mizotrame fiainandanetra vanitopoti Mapanatena fandese Ena semanaradi Azika mizuru tsimive Ena Adesianau Ratumma haricha Mizochamini Fiainandanetra chururu Yeah, yeah Vanituputi Mizuru tsimive Ena Adesianau Ratumma haritra Mizochamini Fiainandanetra Vanituputi Tema panatena fandese Halleluja. De mbola ampifaliana tranatrany aralasany abavy no iarabanantsika tsirairay avy ary itsidihana ndray ny tokantramontsika
any amin'ny toerana maro samihafa zay misy atsika tsirairay avy andray androany manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao ndray amin'izao fotoana zao ary misaotra ny tompo lehibe satria mbola nomeny tompontsoa manokana ndray androany afaka hitarika atsika amin'ny alalan'izao fandaharan'izao ary akasitranatrany ihany koa ny mpanofon'Andriamanitra zay filoha-mpanorona ao anatin'izao ministerany ese zao manome sehatra mandrakariva afahana mivelatra amin'izao fanompona an'Andriamanitra izao ndray eto ampendohana trany dia hiteny ianao aoka tena ifantoka tanteraka ndray ianao amin'ity androany ity aoka tena ho volona ny fonao ny sainao amin'izao fotoana zao ikatsaka an'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra iza dia fitaovana ihany ny eto fa Andriamanitra zay naniraka eto dia volin'Andriamanitra iaino anao ndray volin'Andriamanitra hiditra ihany koa ao amin'ny fiainanao manokana ndray handray an-tanana ny mombanao rehetra indray amin'izao fotoana izao ka manana fanantenana ianao aoka tena entanentana ny fonao ndray amin'izao fotoana zao aoka entanentana ny sainao ndray amin'izao fotoana zao iresaka amin'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra iona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao tambazotra izao andaosika ary hamaky tenin'Andriamanitra anankiray mialohan'ny vavatsika ndray amin'ity androany ity ny tenin'Andriamanitra zay ovakitsika dia ato amin'ny bokyny Isaia 5:5 ary eo amin'ny 5:4 zay vakoto zao teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lazao amin'izay rerakapo mahereza aza matavitra indro Andriamanitra ho avy mitondra famaliana dia ny famalian'Andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo amen izany no tenin'Andriamanitra zay omeny atsika tsirairay avy ndray androany ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity lazao amin'izay rerakapo izy ny tenin'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa ho avy Andriamanitra mitondra famaliana ao amalian'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra ilaivanao famaliana avy amin'Andriamanitra raha lasana vavy zay manaraka an'izao fandaharan'izao androany tsy fantatra hoe takany ahoana ny zavatra sindrainao inona ny zavatra mety atrehanao amin'izao fotoana izao fantatr'Andriamanitra loatra io zavatra manahirana anao io ary zany natonga an'Andriamanitra nandefa ny tenindray androany hoe lazao amin'izay rerakapo fantatr'Andriamanitra loatra ny ady misy amin'izao vanim-potoana izao besaka ny olona ny verehetra besaka ny rerakapo besaka ny diso fanantenana manoloana zavatra maro samihafa mitranga ao anatin'izao vanim-potoana izao ao anatin'izao fiainan'izao raha lasana vavy zay manaraka an'ity fandaharany'ity androany izao tontolo izao dia tsy hitondra fiadanana izao tontolo izao dia tsy hitondra fiadanam-po izao tontolo izao dia tsy hitondra filaminana fa Andriamanitra dia afaka hitantsehatra handamina ny fiainanao ray manontolo hitondra filaminana hitondra fahasoavana fiadanana eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra mandefa mesazy goavanao anao androandry lazao amin'izay rerakapo izy ny tenin'Andriamanitra inona ny mety mandreraka anao androany inona ny zavatra manahirana anao inona ny zavatra atrehanao amin'ny fiainanao andavanandro eo amin'ny ara-pivelomanao misy zavatra atrehanao mafy ve mitokatranao misy zavatra tian'Andriamanitra tianao hidiran'Andriamanitra sehatra ve ny amin'ny fivelomanao eo amin'ny asanao eo amin'ny fahasalamanao eo amin'ny tokatranonao eo amin'ny ara-panahinao aizao zany fifandraisanao amin'Andriamanitra androany manao ao na ny zavatra atrehanao amin'izao fotoana izao hivavaka ao anao androany Andriamanitra mery anao Andriamanitra ny hitsantsehatra amin'ny lafipelanao ray manontolo mba ahatonga anao hitraka ahatonga anao hifaly ahatonga anao hanana fiadanam-po ahatonga anao diso fanantenana ahatonga anao hanana antoka ny amin'ny fiainanao manjak'izay raha lasana vavy zay manatrika nyity fotoana ty androany te hitantsehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra te handray an-tanana no anao rehetra Andriamanitra misy mandalo fakoviana be anao androany mandalo ato be anao androany misy aretina tsy mety sitrana be amin'ny fiainanao misy zavatra tianao vaharina be manona eo amin'ny fiainanao ray manontolo te hitsatsehatra amin'izany Andriamanitra raha manaiky ampandroso azy anao raha manaiky hidirany atsehatra ao anatinao ianao raha manaiky anao hisoloan'Andriamanitra toerana eo amin'ny fiainanao hidiran'Andriamanitra atsehatra andraisin'Andriamanitra tanana ny mombanao rehetra andao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao asanjato mivavaka ho ary tiako ianao
tena hanginany amin'ny toerana misy anao any ary tena isaitsaina manokana an'Andriamanitra anolotra ny fiainanao rehetra anaty an'Andriamanitra iaso an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ao a hitratsehatra amin'ny fiainanao ray manontolo andao hivavaka any Jehova Andriamanitra rainay sara indrindra zay an-danitra makasitraka ary mideranao amin'izay androany ny amin'ny fahatsoavana lehibe izay mbola nomenao misaotra ny fitantananao sy ny amin'ny fitahinao ihany koa dia rainay ianao Jehova o ny amin'ny tompontsoa rehetra zay mbola omenao amin'izao fotoana zao misaotra anao indray satria tafaona atao anatin'izao fahandaran'izao izay tsy rairay avy tompo malala ary ankehitriny amivavaka ho an'ny olona zay manaraka nyity fahandarany ity io Jesosy a tsy fantatry zay zavatra atrehany androany enao mafantatry ny ady atrehany enao mafantatry zavatra ty nidiranao antsehatra enao mafantatry ny olona zay mety mitranga eo aminy enao mafantatry raha mety misy karazana aretina mety mitranga amin'ny fiainany midira atsehatra amin'ny fiainany ianao amin'izao fotoana zao aoka ho raisinao an-tananao ny mambaty rehetra amin'izao fotoana zao raha io aoka hiasa amin'ny sambatan'olo ianao aoka hifanatrehanao ndrayo any amin'ny tokantrano tsirairay avy any any amin'ny sambatan'olo any aoka hifanatrehanao magaka amin'izao fotoana zao Jesosy malala tompo ankehitriny zay tompa manasa ny fanatrehanao manasa ny fanahy masinao andray an-tananao momba anay tsirairay avy ary mifona mibebaka trany eto anatrehana ny amin'ireo karazam-potana vitanahy ny amin'ireo fataterana rehetra teo amin'ny fiainanay tsirairay avy aoka hamindra fo aminay ianao ro asan-devoly blokady rehetra sakasaka nataon'ny fahavalo na inona karazana fanafiana nataon'ny fahavalo amin'ny anarany Jesosy Kristy avy a Nazareta rava zany teti-jaty rehetra zany mirodana reo karazana rindrina zony fahavalo mirodana reo sakasakana rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy tsy mahazo manam-pahefana amin'ny sambatan'olo any ny asany maizina ny asany fahavalo rehetra didiko sy ravako zany amin'izao fotoana zao amin'ny anarany Jesosy Kristy ambarako fa afaka tanteraka ny tsirairay avy amin'izao fotoana zao makasitraka anao ray amin'ny anarany Jesosy Kristy misaotra tompo amen. Tsy misy intsony aterana reo zay natenaina tomaverivery saina notikarababoko mahery zaralay raha mafinyakinao mahery zaralay ny tompobanao mivavatranetrany fa io andalo ihany fa tsy maitsivô ka ompandresy anao mahery zaralay fa azakivy zany mahery zaralay raha mbola eto tany Andriamanitra mahita izay natsaratsika tsy adirery anao na miaraka aminy ora lahy tsarofa tsy manak'izay ny raha mason'izay zohy paorina ary raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana velively ny fanatenantsika e Ianao ralahy nino an'Andriamanitra anao tsy
naterakinjaly ifasambarana netsilany vitsaranady ao aminy maherizaralahy na mampinadinao maherizaralahy mitompondanao mivavatranetrany fa io andalo iany fa tsy maintsivo kaompandresy anao maherizaralahy fa azakivizany maherizaralahy fa mbola eto tany andrimanitra mahita izay matsaratsika tsy adiririanao na miaraka aminy maherizaralahy raha mafiniadinao maherizaralahy ny tompombanao mivavatranetrany fa io andalo iany fa tsy maintsivo kaompandresy anao maherizaralahy fa azakivizany maherizaralahy fa mbola eto tany andrimanitra mahita izay matsaratsika tsy adirerianao tsy adirerianao tsy adirerianao na miaraka aminy hoy ny tompo jehova miady anareo fa ianareo kosa anginy tsy adirerianao tsy adirerianao tsy adirerianao na miaraka aminy Alleluia. Dia mbola isaorantsika trany Andriamanitra nohony amin'izay hira fiderahana zay nandeha teo zay a tsarovy raha lasanabavy fa tsy maintsy mandresy ianao a rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandresy hatrany ianao a ary tia fandarany ty moa dia nampitondraina alohateny hoe mandrosoa amin'kery tonga fotoana atsika zay aizarana fampaherezana foy a ny amin'ity fotoana ity indray a atsy lava ny fotoana atsika androany fa hiditra fotoana fampaherezana sady tsika ka manasa anao tena ifantoka hatrany hatrany a amin'izao fotoana izao tompoko ary tena Andriamanitra avy hatrany tsika androany a ny tena Andriamanitra zay hitantsika dia ato amin'ny bokyny Jaona voalohany toko 5 ary eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 zay vaky to zao teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary ny fandresena izay ety maharesy izao tontolo izao a dia ny finoantsika iza moa ny maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Alleluia. Izany ny tenin'Andriamanitra zay mbola omeny atsika indray androany. Maria ny toro moa lasanabavy a fa ity volana mety a anatin'izao ministera anatin'izao fiangonana isy izao dia nampitondraina lohateny hoe volany fandresena ity volana ity. Androany nefa dia te hisarika atsika indray Andriamanitra hoe tahaka ny ahoana mo ny ahafahanao mandresy, tahaka ny ahoana inona no lalana izorana mba hatonga anao iaina ao anatiny zany fandresena izany. Misy toromarika goavana zay men'Andriamanitra anao ty androany satria mino afa mety
mandalo zava-tsarotra ianao ao anatin'izao fotoana zao. Ny olona tsirairay avy dia samy manana ny ady atrehany, samy manana ny zavatra manahirana azy, samy manana ny olana zay mety mitranga eo fiainany. Ary zany rehetrarehetra izany na olana mitranga, na karazana tsy fahampiana, na aretina, na karazana toe-java-sarotra maro samihafa mitranga eo fiainana, dia tadidio fa ady atrehana izany rehetrarehetra zany. Ary mino a fa misy ady zay atrehanao io ihany ko. Ary matoa ianao mbola velona am'izao fotoana zao, dia mety mbola tsy raisina foana ny zavatra zay atrehanao androany. Misy tanjona ianao amin'ny fiainanao, ary ny tanjonao dia handresy ny karazana faritrana io, ny tanjonao dia handresy io karazana tsy fahampiana io, ny tanjonao dia handresy io karazana aretina zay mety atrehanao io. Ady zany zalasana vavy. Ary androany matoa tafiditra ao anatin'izao fandaran'izao ianao. Misy mpandresena goavana man'Andriamanitra ao anao ato, te hampandresy anao Andriamanitra noho ny amin'io ady zay atrehanao io. Fa androany misy toromarika omen'Andriamanitra anao ty, raha te handresy anao, te hisarika anao amin'izao fotoana zao. Aoka tena hiraikitra amin'Andriamanitra ianao raha te handresy. Fa ny olona anankiray matoa mandresy eo amin'ny fiainana, matoa mandresy amin'io aretina io, matoa mandresy manao na karazana olana mitranga, dia Andriamanitra ny nampandresy azy, Andriamanitra ny tratsehatra teo amin'ny fiainana zany. Ka androany Andriamanitra moa matoa manome anao ty teny ty androany. Ozy izy tenin'Andriamanitra ato fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Voalohany indrindra aloha, mila mandresy izao tontolo izao ianao, raha te handresy amin'io zavatra zay atrehanao io. Mila mandresy izao tontolo izao ianao. Inona moa ilay zava-misy izao tontolo izao resan'Andriamanitra mila resena ty? Betsaka reo zavatra mamatotra ny zanak'olombelona ao anatin'izao vanim-potoana zao. Betsaka reo zavatra manahirana ny olona tsirairay avy eto amin'ity zao tontolo zao ty. Misy aretina zay mila resena eto amin'ity zao tontolo zao ty. Misy karazana fahazaran-dratsy zay mila resena eto amin'ity zao tontolo zao ty. Mety malaindany ianao amin'ny fanomponao an'Andriamanitra, mila resenao aloha zany fahakamona zany. Mety tsy dia manana fotoana loatsy ianao itedavanao an'Andriamanitra, satria mety varena amin'ny asa ianao, mety manana fotoana ianao ijerevanao ihany koa ny zavatra zay mety hitarihan'ny nofinao anao ao anatin'izany ny Facebook, ao anatin'izany reo karazana zavatra maro samihafa zay mitranga eto amin'ity zao fiainana zao ty. Mila resenao aloha zany zavatra rehetra zany. Ny afahanao mandresy an'ireo nefa dia ny fifikiranao amin'Andriamanitra, ny fidiran'Andriamanitra sehatra eo amin'ny fiainanao manokana io. Satria nahoana? Te hampandresy anao Andriamanitra any zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy te hampiraikitra anao amin'izao tontolo zao Andriamanitra, fa te hanokitra anao amin'ny zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ty Andriamanitra. Nampiasainy fahavalo reo karazana tambazotra maro samihafa mety handrebirebena ny sain'ny olona mba tsy hananan'olona fotoana hanompoana an'Andriamanitra, mba tsy hananan'olona fotoana hikatsana an'Andriamanitra. Volonam-pandresy anao an'izany Andriamanitra. Aoka tena hanomesiatra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao andavanandro ianao, raha te handresy ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ary ato Andriamanitra dia manambara, ozy izy ten'Andriamanitra ato, ary ny fandresena zay eto maharesy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Mila mifaharoa zany dia mila mino ianao fa afaka mampandresy anao Andriamanitra. Mila mino an' Jesosy Kristy ianao, mila mino fananganana sy ny fanavokana zay nataon'i Jesosy ianao. Satria nanolo efa nanaiky Andriamanitra hampandresy anao amin'ny ady rehetra zay atrehanao. Efa mampandresy anao nefa Jesosy. Raha tapa-kevitra ianao raha vonina tena ino an'Andriamanitra ianao amin'ny fonao rehetra, raha vonina tena katoan'Andriamanitra ianao amin'ny fanahinao rehetra, ny finoanao an'Andriamanitra izany dia fa antoka ray goavana
zay atonga anao handresy ny zavatra misy rehetra eo amin'ny fiainanao. Takany ahoana moa ny olona mino an'Andriamanitra? Tsy zay rehetra miteny hoe mino an'Andriamanitra, mino an Jesosy Kristy tsy zany akory nompino fahafahana manambaro fa mino an'Andriamanitra ianao. Fa ny olona anankiray rehefa mino an'Andriamanitra, ny dikan'izany voalohany indrindra aloha nanara-dia an'Andriamanitra izy, olona makatoa an'Andriamanitra, olona te haneo ihany koa ny voninahit'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ary ataony andiny fahadimy farany aty izy hoe izy moa no maharesy izao tontolo zao afa-zy izay mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Fahatelo farany ny finoanao an Jesosy no fa zanak'Andriamanitra izy, zany no antoka lehibe izay entinao mandresy eo amin'ny fiainanao. Ivavaka ho anao androany fa efa ho farana koa ny tenin'Andriamanitra anao, ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Aoka tena ino ianao fa Jesosy afaka mampandresy anao? Aoka tena ino ianao fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra, Jesosy Kristy lay antoka goavana be izay afaka hampandresy anao miady rehetra izay atrehanao. Minoan Jesosy, minoan'Andriamanitra, aoka atolotra ho an Jesosy ny fiainanao ray manontolo, aoka atolotra ho an'Andriamanitra zay rehetra mombanao fa afaka hampandresy anao manoloana ny ady rehetra atrehanao ny fiainanao Jesosy Kristy. Ivavaka ho anao amin'izao fotoana zao, raha voniny anao handresy, raha tapa-kevitra ianao ny ahita fahombiazana eo amin'izay zavatra rehetra ataonao ny fiainanao andao ivavaka tsika amin'izao fotoana zao. Jehovah Andriamanitra, Andriamanitra rairay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Jesosy andrehetra mivavaka ho andray rehetra manaraka izao fandaran'izao androany. Ianao Jesosy mahafantatra ny ady atrehan'izy ireo, ianao mahafantatra ny olona izay mitranga eo amin'ny fiainan'izy ireo androany, ianao mahafantatra izay zavatra mety mandalo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy amin'izao fotoana zao. Tompo malala mivavaka ho an'izy ireo androany mba handresy ny tsirairay avy manoloana ny aretina izay mitranga eo amin'ny fiainany. Ho salama izy ireo, handroso tamin'ny aretina, mivavaka ho an'izy ireo amin'izao fotoana izao Jesosy. Okenao nitrantsehatra hampandresy azy manoloana ny zavatra rehetra mitranga. Tompo malala ary sainy fandresena amin'ny zanakao rehetra. Fray masinao ny aoka nolotsaina, aoka nisy hery vaovao anatin'izy ireo ianao mba ahafahan'izy ireo manohatra ireo asan'ny fahavalo, ahafahan'izy ireo manohatra ireo fakam-panahy maro samihafa, ahafahan'izy ireo manohatra ireo karazana fanahy na fijangadangana, fanahy tsy fankatoavana, fanahy ny fakamona rehetra. Aoka ny herinao ny rotsaka ao anatin'izy ireo Tompo, ahatonga an'izy ireo handresy, ahatonga an'izy ireo bata fandresena avy aminao, ary ary sainy fandresena amin'ny fiainan'ny tsirairay avy Tompo amin'izao fotoana izao. Makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izay fotoana teto izay androany fa madiva farana sady ny fotoanantsika eto andaotsika ivavaka isaotra ny tompo androany ary ametraka izao ala zao ampilatanan'Andriamanitra ihany koa satria mety mbola betsaka no manana programa hafa amin'ity alina ty. Ianao mety atory ary misy ihany koa mety mbola ao andalam-piasana, misy mety eny andalana amin'izao fotoana zao andaotsika ametraka agataka fiarovana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity fotoana alina ity andaotsika ivavaka amin'izao fotoana zao ary makatsitraka anao hatrandray amin'ny anaran'i Jesosy dera sy manome voninahitra anao fa tsara indrindra ianao Jehovah Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fotoana rehetra zay tanteraka teto androany, misaotra ny amin'ny fidiranao atsehatra ho an'ny tsirairay avy nanaraka an'izao fandaharan'izao Tompo malalo, misaotra ny amin'ny fampahirenjanao ny sambatan'olona, misaotra ny amin'ny fandresena goavana zay narotsaka ao Tompo ary ankehitriny zay mametraka an'izao alina zao ampilatananao indray. Raha io aoka nisy fiarovana ho an'ny sambatan'olona ianao, na iza manaraka an'izao fandaharan'izao Jesosy ho arovanao ny tsirairay avy izay rehetra mety mbola miasa dia arovy izy ireo amin'ny loza amin'ny accident rehetra, zay rehetra atory ihany koa Jesosy dia aoka nisy fefo manodidina ny tsirairay avy ianao, raha ny anjely mpiady mairinao tombo manodidina ny sambatan'olona indray amin'ity alina ity Jesosy malalo, hitany tsirairay avy ianao ary mety olo-masy mamy ianao anatin'izao alina izao Tompo malalo. Aoka ifeny sambatan'olona ianao Tompo, aoka ny herinao ny andrakotra ihany koa ny zanakao rehetra Jesosy. Aoka isy fifaliana goavana ho arotsakao amin'ny zanakao rehetra ao anatin'izao alina izao. Makasitraka anao zany, manome voninahitra ny anaranao hatrany hatrany fa tsara indrindra ianao Tompo malalo. Aoka ny tana maheronao no hiaro ny sambatan'olona ary raha ny anjely mpiady maheronao hitobo manodidina ny zanakao rehetra ao anatin'izao alina zao. Makasitraka anao raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Misaotra raha io. Amen. Alleluia.
io taopamaranana de te anasanao am'izao fotoana zao raha mety raha maniry te hiaraka ivavaka aminay ianao raha eto Madagasikara ianao de manasanao zahay ho aty amin'ny fiangonana ECI aty taninandro akaikin'ny pijamany no misy anay ara any Maurice de eo kaleveny toerana misy fiangonana ECI eo ambadiky ny polisy eo ambany supermarché ny toerana misy any kanlevera any Maurice anao de manasanao angataka fanazavana ihany koa eo ambany afaka mitondra fanazavana bebe koa anao tompon'andraikitra afaka mandefa ianao commentaire eo ambany eo ho tain'Andriamanitra manokana ane ianao ho tatan'Andriamanitra manokana ny fiainanao ary teny pasoavanao aminao am'izao fotoana izao amin'ny Salamo 23:6 manambara hoe entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao de hitoetra ao atrano Jehova andro lava ianao amen de ho tain'Andriamanitra ane ianao ho tain'ny tompo daholo isika rehetra tsirairay avy veloma tompoko